Tsy niova fa i Christian Ntsay ihany no voatendry io Praministra lehiben'ny GOVERNEMANTA io takariva io. Vorilana teny amin'ny lampam-panjakana ireo député avy amin'ny maro anisa izay mahatratra zato amin'izao fotoan'izao raha nambaran'ny filohan'ny Rajoelina nanatrika izany fanendrenany lehiben'ny GOVERNEMANTA izany. Nomboka ny volana Jona tamin'ny taona 2024 no efa nitazona ny toeran'ny Praministra lehiben'ny GOVERNEMANTA Christian Ntsay fony mbola fitondrana herin'ny ara-mampianina. Ny farany androany fivoriana manokana teny amin'ny ANTENIMIERAMPIRENENA. Ny fifidianana ireo filohan'ny voamiera 2.30 no namarana ity fitaom-pivoriana ity. Androany nandritra ny fivorim-beazony be sy ny maro natrehany. Taorinina voafidy Justin Tokely io filohan'ny ity androm-panjakana ity dia niroso tamin'ny fananganana ny birao maharitra ireo solombavambahoaka. Dimy amin'ireo filoha lefitra enina dia ministra teo aloha avokoa. Ankoatr'izay dia isy tendrandrena solonaiky no notendren'ny vovonana firaisakiny ho lehiben'ny mpanohatra eo amin'ny ANTENIMIERAMPIRENENA. Mbola mijanona amin'ny sokajy nireo firenena arahi-maso i Madagasikara raha nitatitra momba ny famarinana olona izay navoaka ny departementam-panjakana Amerikanina, izany hoe ny ministeran'ny raharaha-mbahiny Amerikanina tamin'ity taona 2024 ity. Tao anatin'ny roa taona izay dia tao anatin'ity sokajy ity hatrany no nisy an'i Madagasikara raha te azo vokatra maharitra amin'ny ady amin'ny famarinan'olona dia ilaina ny fiaramitam-pitondra tariny manam-pahefana faratampona hoy ny fanamarian'ny masovoan'ny États-Unis. Na izany aza dia mahatsapa izy ireo fa misy ny ezaka izay ataon'ny governemanta malagasy amin'ny ady ity, indrindra eo amin'ny lafiny teknika. Nahazo famatsiambola amin'ny tetina $10,000 i Madagasikara tamin'ny alalan'ny tetikasa albatros hoentina miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny vondrona Eoropeana no mamatsy vola ity tetikasa ity ary firenena dimy aty Afrika no isitraka izany dia Madagasikara, Kenya, Afrika Atsimo, Tanzania ary Ghana. Mitotaly $10,000 ny famatsiambola avy amin'ny vondrona Eoropeana ho an'ity tetikasa ity ka eo am-pahambola $10,000 io no anjaran'ny Madagasikara raha ny fanazavan'ny birao nasionaly misana ny loza sy ny tadidin-doza na ny BNGRC. Nandao tanteraka any Madagasikara Isabelle Delattre, lehiben'ny Delegasionan'ny vondrona Europeana eto Madagasikara, rehefa niasa nandritra ny roa taona, nanao veloma ireo namana sy mpiara-miombina antoka amin'ny Madagasikara izy ny alohan'ny nandao izany tanteraka any Madagasikara. Nandritra izay roa taona izay dia niezaka ho hanamafy ny fifandraisana teo amin'ny vondrona Europeana sy Madagasikara, hanoana ny fampandrosoana ny firenena ary ireo sotoavana iraisam-pirenena izay fototry ny fanorenana Europeana sy ivo ny fandraisana anjara maneran-tany hoy ny nambarany.